Stéphanie, avy eto Antananarivo. En contractuel individuel ny député zao izany hoe manao siniana contrat izy amin'ny anarany manokana fa tsy manaraka tsony zany consigne de parti na discipline de parti. Ireo zay efa ataoko hoe nanomboka nanao sinia efa misy any amin'ny 70 any dia mahafantatra tsara fa nisy fanazavana tamin'izy ireo izy io. Misy milaza hoe fa maninona tsy nitondra fanazavana ngeza be mihitsy ny filoha dia na melabelatra mahakasika an'izy io dia hoy aho hoe efa nanao ihany aho ny antsony rehetra hoe mila anio maro anisy io na le majorité fa majorité manodidina ny programme ny filoham-pirenena satria ny filoham-pirenena ho any nanao fanampy tamin'ny vahoaka ny filoham-pirenena nametraka programme zay lanin'ny gouvernement no lanin'ny assemblée nationale iny no tanterahana zay ny fidianany vahoaka ny hoe filoham-pirenena ao anatin'ny fifidianana malalak'izay. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. You say, yeah, go ahead. I want to get to my, yes, like a sex machine. Moving down, you need to know. Can't I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up. Fenoma, alareo izahay, rahalay, alala, mandria ampiatanana. Fanomezam-boninahitra ny vatana mangatsika n'izy valomoralahy lavy noho ny velam-pandrika nataon'ny dahalo teto Ankazoaby. Entitra ny Prime Ministre nanome baiko ny amin'ny anaovana hazalambo ireo navandoza. Zavatra tena mahasorena mafy. Tsy azo ekena intsony. Ny zavatra mitranga eto. Enga nemba ho resin'Andriamanitra ny fanahan'izy ireo. Fa ny fahafatesany zao olona zao ho vidily le olona nanao azy lafo. Ny tafoka ne dia natao hoe tandroka aro ny voziny, hiaro ny vahoaka, hiaro ny fananany. Zao indray ny miaro antsika indray koa ny lavanaty. Satria ny fitaovana ampiasaina mitovy. Na ny kalaky nefa be ny kalaky ny paritaka, mas 36 ohatran'izany. Ireo dahalo ireo manana 5 coups, manana calibre 12 superposé double canon. Mananareo. Ankoatr'izay, nilaza ity solombavambahoaka avy any atsimo ity fa tokony ho raisina avokoa ireo nandalo fiofanana miaramila fa tsy tokony alefa mody izay tsy raha engagé. Efa nomena fiofanana izy ireo, efa mahay mitazona sy mampiasa basy. Ireo amin'ny ankapobeny no manatevin-daharana ny dahalo. Amin'ny alalan'ny fihaonam-be-pirenena na colloque national toy izao no andinihany ireo rasazy na sage-femme ny fomba anatsarana ny asan'izy ireo. Dinihina mandritra izao colloque national izao ny fomba ampihenana na anafoanana tanteraka ny tahampahafatesany ireny sy ny zaza eo ampiterahana. Ny fiovan-toetra n'ireo rasazy na ny changement de comportement nefa no isa singa iray anafoanana izany. Fanamby azy resaka nataonay tamin'ny firenena tany Tchiléara zany dia ny fanovana ny changement de comportement ho an'ny sage-femme rehetra. Dia malaza ho masika ihany zahay rasazy. Dia mba anambarany an'le fanjakana Riamantolo ny teknika nataony dia nasiany vadiny dolidoly isaky ny tendrombohitra 12 zany hoe ny mpanjaka tamin'ireny zany ny vadiny tsirairay avy daholo ohatra ny lasa olona ho an-trano izy dia nitambatra ho azy ny fanjakana. Miangaly zao anankiray ohatra tsaroko tonga atao tsaiky voalohany miangaly fadin'Andriampomerina teny Mbopolo alina tendrombohitra anankiray amin'ny 12 iny Avaratrivato. Dia teny mizao fotoana zany avy ny Mbolomanga Andriampomerina no mijery any miangaly any Mbopolo alina satria mifankahita ireo zavatra ireo tendrombohitra ireo. Dia mandefa setroka zany miangaly avy ny Mbopolo alina dia mijery an'iny Andriampomerina dia eo na zany manasa ny miangaly ny Mbopolo alina. Izy no ramatokely Ravaoarmandana ny rasan'ny rainy Josiane 13 taona teraka vavikely tamin'ny alarobia 17 aogositra lasa teo andro fahatelo natanterahana ny fanadinana baccalauréat. Isan'ireo mpiadina niatrika ny fanadinana teto amin'ny lycée Fandriana ty renim-pianakaviana ity. Ambola niatrika ny fanadinana sy niadina ny taranja enina izy izao teraka izao ka tsy afaka niatrika ny andro fahaefatra sy fahadimy intsony. Fanantenantso kiady voninahitra lauréat no anaran'ity zanany ity. Mahatsiaro faly sahirana izy mivady reto satria tsy napozina zao fahaterahana tao anatin'ny androm-panadinana
fanadinana izao. Avy any amin'ny komina ny fiadanana no fiavian'izy telo mianaka kely reto manana olana ara-pahitana rangaha vadiny ramatoa kely terabao ity ka manaitra ny sain'ny mpitsarany lazady na ijerakaiky ity tranga ity. Tanana ny orinasany tsy mahomby ka mahatonga izao olana rehetra miseho izao. Fonina iara-asa amin'ny fanjakana araka izany ireto sindika ireto amin'izay vahaolana anatsarana tanteraka ny fifidianana. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close one more door. I don't want to hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Or must I imagine you're there? Maro isika mpanaraka ny TV+ no mitaraina aty amin'ny TV+ Madagascar fa tsy mandeha ny fahitalavitra TV+ ao amin'ny canal 7 sy ny canal plus. Ny TV+ dia manambara fa mahagaga ihany ity toe-javatra ity satria hatramin'ny androany maraina dia tsy nandeha intsony ny TV+ tao amin'ny canal 7 nefa ireo fahitalavitra malagasy tsy miankina hafa dia mandeha tsara avokoa. Ny TV+ Madagascar araka izany dia manambara etona fa any amin'ny canal 7 sy ny canal plus isika mpanjifa no tokony anontany sy angataka fanazavana bebe kokoa satria ny fandaharana mivoaka avy eto amin'ny TV+ dia mandeha tsara avokoa. Ny TV+ Madagascar ihany koa hatreto dia tsy mbola naharay fanambarana avy any amin'ny canal 7 akory mikasika ny antony fahatapahan'ny fandaharana ampitain'ny TV+.